Araba doboko lafinaritra doboko vavy manasanao avy hatrany anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'izao takariva izao hoentina amintsika amin'ity takariva ity amin'ny sehatra politika ny fiaonan'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement tarehin'ny prime ministre sy ny solombavam-bahoaka teboka maromaro no nodinihana tao anatin'izany isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa no hoentina izay fiaonan'ny rotonta izay ny makasika ny raharaha andramena izay nazahoana akony ihany koa zany ka dia taterina amintsika ny sehatra eo amin'ny fahasalamana dia ny fanovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny voamerana ranomasimbe indiana sy ry zareo avy eo anivon'ny ONU amin'ny ady atao amin'ny sida dia hoentina amintsika ihany koa araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany araka ny nahafantarantsika azy omaly no namoaka ny anarany ireo candidat hifaninana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny OVEC tsy tao anatin'izany listra izany anefa ny anaran'ny candidat hifaninana amin'ny anaran'ny antoko politika otrikafo mbola manana fotoana raha ny fanazavan'ny avy eo anivon'ny otrikafo hatrany izy ireo ametrahana sy atongavana amin'ny dingana ambonimbony kokoa mba hiatrehana izany fifidianana izany raha antsika ny akom-baovao. Nangataka ny andinian'ny senita ny antota taratasin'ny listra otrikafo ho azy ireo tsy mbola voailika tanteraka akory izy ireo amin'ny fahafahana mirotsaka ho fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana dia hanao ny ezaka rehetra ny otrikafo araka ny nambara ny Mamra Jona. Ny dingana atrehanay zany aloha dia ny hoe misy lalana isorana ahafahana satria tsy mbola ny ivelan'ny vala tanteraka le izy fa taratasy no miankina amina taratasy dia everiko hoe lalana tsy maintsy alehanay zany zay ary karakaran'izay lalana tombony ananana izay satria izay no azo atao. Ny ilaninay zany dia any amin'ny io any amin'ny senita dia ny ilany eto amin'ny OVEC eto mazava ho azy dia mifampiantso. Raha ny fanazavana raha tsy mahazo valo mahafapo ny senita ny otrikafo ao anatin'ny 720 ora dia mbola manana zo mampiakatra ny raharaha ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana. Miandry fanapa-kevitra avy amin'ny senita na amin'ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana vao afaka ho toto-saina ny fisariana ny laharan'ny candidat ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina sy ny fanontana amin'ny bulletin tokana hoy ny OVEC. Tokony hoe anao an'ilay atsapaka amin'ny fandaharana ny platsako fidiana amin'ny bulletin tokana dia tsy maintsy miandry aloha ny fahataperana izay ataontsika hoe délai de recours zay dia zay vao afaka manao an'ilay tirage au sort satria fantatra hoe mijanona ho sivy zany sao manko hoe efa anona dia hoe misy fanampindray dia manjary tsy mety ilay tirage au sort amin'izay satria misy anankiray tokony niditra tao nefa tsy tafiditra. Andrasana araka izany raha iovana tsy ny listra vonjimaika navoakan'ny senita omaly izay mamaritra fa listra na candidat sivy amin'ny 10 no nahazo fankatoavana ny filatsako fidian'ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eto Antananarivo renivohitra ary tsy nekena kosa ny listra ny otrikafo.